Ny fantanina zany namana Pierre Holder ny fantanina ary izay no niverimberina nandritra ny efa ho 3 volana zay de hoe fa maninona no nisy an'le tosi-botanana ny prime ministre ary faharoa ny fanazavatsika teo de hoe fa maninona no voatery niditra tamin'izay tsy falarahana lalam-pandrenana zay niditra tamin'izay fitapitaka zay niditra tamin'izay mensonge d'état zay ahoana moa namana Pierre Holder ny tena nieritreritry ny filoham-pirenena mba manahoana ny fieritreritry filoham-pirenena amin'ny hoe fahatongavany zay mensonge d'état zay any amin'ny tanora any amin'ny ankizy ny amin'ny filazana hoe ara-dalàna ny zavatra nataoko décret ny soniaviko misy lettre zay ny soniavo nandriamatoa Zaravelonarivo kanefa tsisy an'izany ao mba fantatry ny filohan'ny repoblika ve ny fiatraikany zany ataontsika hoe lainga marifo toto zany mensonge au sommet de l'état ary avy eo ny filohan'ny repoblika de samy laza ny amin'ny hoe za mahafantatra ny ataoko de za mety foana ny ataoko satria za filoham-pirenena ny fantanina petrakatsika zany hoe fa maninona ny voatery miditra amin'izany pataloha tery zany ny président ny repoblika namana Pierre Holder fa maninona ny voatery miditra amin'izay zavatra manahirana zay ny zavatra anankiray efa noresantsika foana namana Pierre Holder ary voapirofo tao anatin'ny andro vitsivitsy zay de ny tombena ny ady hevitra ny seho tany aloha rehetra tany ny amin'ny hoe tsy ody madame Voangy raha tsy miala nandriamatoa prime ministre Zaravelonarivo de voapirofo zay namana Pierre Holder satria raha voavita ny passation de nody madame Voangy tsy niandry an'ilay hoe 22 zay ny feonandeha nitsena azy ny filohan'ny repoblika ary ny roa andro taorinany nahatongavany de navoaka ny gouvernement mitombona ihany koa zany namana Pierre Holder ny amin'ny hoe io gouvernement io de gouvernement najoro ny gouvernement io dia gouvernement nasolo an'ny gouvernement ny prime ministre marimarina kokoa ny titsika ho resahana lay prime ministre zay tsy nanaiky ny totsika hoe risoriso ny corruption tsy nanaiky ny fanodikodonany zavatra tao tsy nanaiky ny zavatra manahirana zay nety ny ekipany Ramatoa Voangy orahantsika namana Pierre Holder orahantsika arakireto sary reto zay manahirana raha tany amin'ny tany demokratika namana Pierre Holder hoe vonisy gazety ray naneo an'izay malversation nataony Ramatoa Claudine zay akaiky indrindra Andramatoa Voangy dia efa nisy zavatra scandale teto Madagasikara efa nisy zavatra niseho nanahirana teto arahantsika fa gazety efa odimy enina namana Pierre Holder no naneo an'izay malversation détournement scandale nataony Ramatoa Claudine zay sy ny manodidina ny filohan'ny repoblika ao Ambohitsiroatra ao mikasika an'izay everitsika hoe scandale any an-dafy kanefa dia nandeha ho azy zany teto Madagasikara zay anankiray zay namana Pierre Holder tiatsika tsindrina amin'izao alina izao manoloana ny fanontaniana hoe fa inona ny de nahavoatery an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hiditra amin'ny pataloha tery anitsakitsaka lalam-pandrenana anitsakitsaka ny lalàna satria voalohany dia satria ny vadiny maniry azy faharoa le zavatra anireny ny vadiny azy dia zavatra scandale détournement zay mila prime ministre reo ekipa reo hiaro an'izay scandale zay namana Pierre Holder efa fotoana maromaro tokoa namana Maurice Vonana no nandrenesana fa inga prime ministre Ravelonarivo zay mpinamana akaiky tamin'ny filohan'ny repoblika hatramin'ny fotoana naritra niaraka Rotary zareo Rotarien ny vadin'zareo samy mpinamana dia noeverina zany fa de tena manga ny lanitra am'zareo fa fotoana elaely zay nefa nandrenesana fa memaizina ny lanitra mety tsy mifakahazo ninny niteraka n'le tsy mifakahazona de tsotra nanao fadisoana goavany nga Ravelonarivo eloka be vava eo amin'ny filohan'ny repoblika indrindra eo amin'ny vadiny sy ireo olona manodidina ny vadiny filoham-pirenenareo inona le eloka be vava, 'ny 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 'ny
nandona sy niadya tamin'ireo afera itikidiran'ireo olona manodidina ny vadiny filohan'ny repoblika nanandrak'andrana niady tamin'izany izy nisy le aferana bois de rose tany Singapour dia nanandra nga premier ministre hoe divana kosa ty trafikana bois de rose any Singapour ty nandefa taratasy tany izy nandefa olona tany izy nanome baiko izy hoe kendao io aferana bois de rose trafika anankiray io fa ny adinga premier ministre dia hoe ny ao ambadika io afera io ngeka anikaikikaiky ny manodidina ny filohan'ny repoblika any anikaikikaiky ny manodidina ny vadiny filohan'ny repoblika any nanandrak'andrana Andriamatoa premier ministre Ravelonarivo nandona n'ilay aferan'ny nga Bekasy bois de rose trafikana bois de rose zay olona manao financement ny HVM dia nanandrana nampisambotra n'izany Bekasy zany fa ny adinga premier ministre Ravelonarivo dia hoe ny ao ambadika io Bekasy io aneka misy HVM misy olona manodidina ny filohan'ny repoblika nanandrak'andrana nandidina nipetaka an'ireo olona nangalatra n'le vato tany Tsiromandidy vaton'olona avy any amin'ny faritra Sud-Est tany dia nisy olona nangalatra dia nangalarin'ireo oloreo ao amidy dia nanome baiko ny premier ministre ataovy ny ankety dia izay olona tena tompona andraikitra petao Sambory fa gaga Andriamatoa premier ministre fa nisy namoaka tampoka le olona nasaina ny Sambory na rehefa voasambotra fa adinga premier ministre hoe aigny ao ambadiky n'ireo olona nangalatra n'le vato ireo olona ao amin'ny manodididina ny filohan'ny repoblika sy ny vadiny filohan'ny repoblika nandona ny fandona nanandrana ny fandona tamin'ny vadiny filohan'ny repoblika sy ny ekipan'izany nga premier ministre misy dossier na vola mitentina any amin'ny 2 milliards francs hoe nomena commune kely ariananina ry dia nanaovana inspection d'état dia nivoaka ny rapport d'inspection d'état nisy magoy eo amin'io vola amina milliard io fa izao nanome baiko ny premier ministre hoe petao Sambory nivoaka hatraminy hoe didy fampisamborana fa ile olona no samborona tanakavanany Ramatoa vadiny filohan'ny repoblika namany akaiky dia akaiky dia nipetraka ny fanontaniana nanao fanahiniana ve ny premier ministre sa entin'le fitiavana te hiady amin'ny zavatra tsy rariny fa na inona antony dia tsotra niady tamin'ny nanandrana niady tamin'ny vadiny filohan'ny repoblika sy ny ekipany nga premier ministre nivoaka ny baiko nididy mpitsarana tany amin'ny Ramatoa vadiny filohan'ny repoblika miala io premier ministre io tsy miverina eto Madagasikara raha tsy miala io dia tsy nahagaga raha natao tery vai manta naninona moa ny lasa enjikenjehina zoma ho ity avril le décret manala amin'ny premier ministre fa naninona raha mba niandry le taratasy lahady tsy mahandry an'izany satria efa mahazava le baiko ary amin'ny Ramatoa ary amin'ny madama tsy maintsy mialaingana io lahady io raha ela misaotry ary lahady voatendry ny premier ministre tiako apetraka eo dia lasa tsy najaina ny lalam-panorenana tsy maintsy nienjikenjehina ny fahany passation dia natao tamin'ny larobia ny passation tsy maintsy atao viaingana ny passation tsy mody any ara tsy vita ny passation dia natao tamin'ny larobia ny passation vita somatsara ny passation fanalana n'le premier ministre fanendrena n'le premier ministre vaovao passation ody amin'izay dia nody somatsara tokoa tsy nisy hoe raha mba nisy hoe mba 10 andro tatio ariny izy fa tsy mifandray zany fa zavatra afy fa maninona no mifanandrifa hoe vita somatsara tokoa tafapetraka amin'ny toerany le premier ministre tia ny vadiny filoha-pirenena ho apetraka amin'ny toerany mody izy nody somatsara izy zay ny problème namana Maurice Avonana nanandrana le premier ministre Ravelonarivo niady tamin'ireo olona manodidina ny filohan'ny repoblika ireo ka vokany mipitika tamin'ny toerany amin'ny fomba zay mampalahelo sy mahamenatra dikan'izany namana Maurice Avonana le fanatanterahana n'le baiko avy any amin'le madama zany sy ny ekipany ny fiarovana n'le afera mitranga ao manodidina ny madama ao zany ny fositra lehibe miaritra amin'ity fireneny ity hoe le zavatra miseho tsy maintsy tanterahana tsy maintsy atao ka dia izao zay faly tsy faly zay falifaly zay tsy faly tsy faly dia avy amin'izay tokoa nga président république na manao zavatra tsy ara-dalàna ara dia hoe malala ny ataony ny président république zay ataon'ny président république dia mety satria zavatra magoy le arovana zavatra tsy ara-dalàna le arovana
dia tsy mahagagarina manamoritsy avonana raha vohitsakitsaka ny lalam-panorenana ny lalàna velona fa indrindrindrindra vohitsakitsaka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny asanao vahoaka malagasy mangininareo tsisy miteny. Ny asanareo vahoaka malagasy manaiky izay ataoko fa za président ny république malala iny ataoko. Ny asanareo vahoaka malagasy miandra ny fifidianana. Tsy misy mahazo miteny aloha mandra-patonga amin'ny fifidianana fa rehefa tonga amin'ny fifidianana mandatsa bato nareo. Ay ihany ny angala bato amin'izany fa miandry ihany nareo fa tsy misy miteny tsony. Fa dia alefa ny morainga eraky ny elankelatrano sy ny zoron-dalana rehetra na manamoritsy avona. Zay zany le toerana mahalatsaka lalina ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tsy mahagaga ianao mieno mijery io eran'ny Madagasikara raha latsaka lalina ihany koa ny fari-piainana isa-tokantrano.